mbola misoa dia faly miarabanareo ray aman-dreny reto indrindra ianao ramatoania député zay natolo-tomapara dia fisaorana lehibe ny atolotra ianareo eny mbola faly ihany koa zay mbola miaraba tsy faly tsy hainay zany ny zavatra hoteny aminay sady faly sahirana izahay ray aman-dreny amin'izao fatongavanao eto aminay zao amin'ny fanampianao andraiky zanaka amaparanay reto dia fisaorana moa toy ny fary lavabaly tsy lany amamina toko dia mbola misaotra be dehibe zay eny efa ela nitondrako an'izany présidente ny fram teto amin'ity toerana ity nefa mbola tsy nahita an'izany hoe fanampiana tamin'ireo fanjakana zay fa dia mbola mamerina ny fisaorana saotra indrindra tompoka dia manana ray aman-dreny dia mba ho tonga amin'ny tandro bekenrenareo ne retirairay mba ho tonga amin'ny avoavo bebe kokoa dia tsy haniry olona fa mba hiriny olona tompoko ramatoa député ramatoa Solombavambahoaka eto amin'ny firaisana fahatelo ianareo Solombavambahoaka ny Madagasikara namana ramatoa filohan'ny fokotany eto amin'ny EPP Akorondrano sy ny mpiara-miasa aminy rehetra dia izay eto amin'ny EPP Akorondrano tokoa dia faly miaraba nareo rehetrarehetra tonga soa eto amin'izao sekoly izao toa tsy ho lava teny akory satria ny ankizy koa rehetra mafana be fa dia tsotsotra ihany ny resaky fitenenana zany ko voaloha amin'ny tokony andraikitra voalohany tena moa zany nijoroetika hoe arabaina nareo ray aman-dreny arabaina ny voalohanteny araba ny fomba filaza atolotra nareo manakaty misaotra makasitraka fiainana izahay tompoko dia faly tokoa amin'izao fanotronanareo anay izao satria raha izao fahitanay ny zavatra nentinareo tao dia zava-dehibe zao satria tsy nataonareo ambany zavatra izahay etya fantatrareo ny zavatra mianjady amin'ny ray aman-dreny etya tonga tokoa nareo ka dia osay makasitraka tokoa makatelona Andriamanitra manakaream-pahasoavana omanareo rehetrarehetra izay nanohizy ho fanohizany zao ka dia mba ho tonga hisy vokany eto amin'ity sekolinay ity zany zany zavatra zany tsaratsara ngamany tompoko mba hampafantarinay anareo hoe fa iza marina moa zany hoe sekoly EPP Akorondrano sekoly EPP Akorondrano tompoko dia sekoly zany naoriny société rano misy izy ity zany tamin'ny nakalazany ny faharoapolo taona misy mpampianatra 900 isa eto ary misy mpianatra 700 isa zao hitanareo zao hoe maro dia maro ny ankizy eto aminay napakarina daholo izy ireo satria hiatrika anareo zany mba ho hitanao reto ny nanome fanoezana fa raha ny marina moa dia tsinjara roa izy ireo hoe ny atsasany ny tonga maraina ny atsasany tonga hariva dia mala tsy miaina amin'ny somary fitorotarana kely fa miaraka amin'ny ankizy moa tsy moramora ka dia ialana tsy zay tompoko fa dia zay angamba no azonay olazaina fa dia misaotra indrindra tompoko makasitraka amin'ny zavatra zay metinareo misaotra indrindra tompoko resaotra Ratuka falena temitea. Ataoko angamba fa sangisangy zany hianatra ianao nefa tsisy kahe efa poensany amin'izany efa tonga ny député mitondra kahe sy fanampiana be dabi hianatra aizaraka izy hianatra efa tonga ny député atsika hianatra misaotra raisika miteka amin'ny refitrefitra manaiky anao mpanajana ramatoa Solombavambahoaka misy namatsika anankiray zay na dia tsy mitondra firenena nasionary izy zany zay mahafantatra izy zany mahafantatra an'izany namatsika anankiray zany tavy mafimafy hoe Andry Rajoelina matsika teaka mafy be ary ny président Andry Rajoelina satria zay nahatongavanay eto nahatongavan'ny tenako sy ireo namako maro be atoriana ato
dia hitondra fanampiana ho anareo ankizy, hitondra fanampiana ho an'ny mpampianatra ary hanamaivana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Satria taditsika dia hozy izy ny président Rajoelina tamin'izany fotoana izany hoe na dia miverina olon-tsotra zao dia hanampy ny mpiarabelona foana, sady zany? Ye. Misy fitaovana maromaro atolotra ho an'ny sekoly. Misy fitaovam-pianarana vitsivitsy isan-karazany, misy kiraro izay omenan'ny classe de 7e satria izy ireo no anao fanadinana amin'ity taona ity dia ampiana tosika kely. Misy ihany koa fanampiana ho an'ny sekoly izay nangatahany tale manokana moa izy ity hoe misy budget na équipement na fonctionnement zany izay ilain'ny fianarana dia atolotra ampitiavana. Dia iriko fa hitondra fahombiazana ho an'ny fianarana. Menana daholo ve nareo ankizy Anorinany nareo ankizy ka tafita soma tsara dia azadina nisy zany Andry Rajoelina zany, nisy zany député Mapara zany tsy nanadino anay taloha zany ianareo reo mantsy rakizy no avy ny firenena. Misy aminareo no lasa député ohatranay, misy aminareo no lasa ministre. Sous Aniferia. Razafy maro rindra mahery. Rasoamampiona Ivoire Sous-Maria. Rarimbololona Nana Jocelyne. $2 737 500 ariary fanampianan'ny sekoly amin'ny fiatsambehanana amin'ny sekoly. Efa tonga ianareo mitondra fitaovana omena ho an'ny mpianatra, tsy nanadino ihany koa an'ireto mpampianatra sy ny fomba fampandehanana zany ny raharaha eto amin'ny sekoly fa dia mankasitraka tokoa mankatelina amin'ny zavatra izay ataonareo dia mba manantena koa zay mba hitohy ny fiaraha-miasa. Dia manao antsy ho